efatra kilometatra ny alaliny na eno zany 40 kilometatra manodidina ny mahitsy. raha rahampirenena tsy mandeha tsy isy fampandrosoana avanina eto resaka ka atao hoy ny profesora Jonara Tsirasa. Firenena malagasy mikrosofahany marefo ra-pitantanana dilana fampandrosoana. Faltafaraka aminao indray tombo kilasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharaham-pirenena avy hatrandry nolaviny OMC Mahajanga ny fangatana nataon'ny firaisan-kina iroso amin'ny fametrahana samboady ny solombavambahoaka Afakandro Kristian voafidy atao Mahajanga voalohany ny sabotsy ho avy zao nambara fa noho ny fandraisana ny SADC sy ny fisiana hetsika ara-panatanjahantena AZF ao Mahajanga no antony nandavana izany. Enatra goavana ho an'ny Madagasikara izay hitarika ny SADC ny tranga toy izao izay eo ny fanitsakitsahana ny demokrasia fanampanazavana eo amin'ny sary sy nindrantsary ny tahiriny any. Voahitsakitsaka tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara fa fambaraka sy enatra goavana ho an'ny Andry Rajoelina izay milaza azy ho filohan'ny SADC ny zavamisy tsy manaja ny fahalalana maneho hevitra sy mitendy ho ny filoha-lefitry ny antenimiram-pirenena sy teny irandriana solony aiko androany mivadika ny rasa lasa ny mpitondra fanjakana indray no manohitra ny mpanohitra ho izy vokatry ny tsy fahombiazam-pitantanana. Tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny OMC Mahajanga ny fangatanana ataon'ny firaisan-kina iroso amin'ny fametrahana samboady ny solombavambahoaka Afakandro Kristian voafidy tao Mahajanga voalohany ny sabotsy ho avy zao raha ny fampahafantarana. Nambara fa noho ny fandraisana ny SADC sy ny fisiany hetsika ara-panatanjahantena AZF ao Mahajanga no antony nandavana izany. Vokatsy tsy fahombiazana ity fitondrana ity dia voatery zareo miditra amin'ny resaka dictature. Amiko zany demokrasia zany fa tsy misy intsony eto a Madagasikara. Ary ny zavamisy dia ezahany zao fitondrana izao hailika any amin'ny mpanohatra ary ny tsy fahombiazana ary imbetsaka no hita amin'ny famaliana ataony zareo lasa ny mpitondra ndray koa no manenjika ny mpanohitra lasa ny mpitondra no manohitra ny mpanohitra lasa mifamadika izany ny raharahara eto Madagasikara raha iresaka demokrasia isika non famenarana lehibe ho atsika vahoaka malagasy raha inga Andry Rajoelina zay tsy manana zany culture demokraty zany no hitantana ny SADC ary ho hitatsika eo fa fahabaraka ho atsika malagasy izany zavatra zany. Fampandrenesana fotsiny no tokony atao mahakasika ity lanonana ity ho ny fanamafisana saingy noho ny fanarandalana sy tandronan'ny filaminana no antony nanaovana taratasy fangatahana. Voapirofo zao fa olona tsy demokraty sy mpanonga-panjakana no mitondra firenena hoy ny fanazavana. Raha ny tena marina ary tokony nampandre ny autorité fotsiny zahay satria cérémonie politika zavatra fatao zany zavatra zany dia mbofa fitandromanay ny filaminana dia nandefa taratasy zahay tamin'ny mpitondra fanjakana tao Mahajanga. Aiza ve ry tompoko fivoriana fametsarany samboady raha hoe tsy nanao zareo nanao tsisy olana mbola nanao fihetseketsehana zareo nanao carnaval zareo tsisy olana raha zahay zany de hipoka ty Madagasikara ity fa niezaka zay tsy nanao an'izany teto Antananarivo fa niezaka nanao an'izany tany amin'ny tany Mahajanga kilometatra 100 kilometatra maromaro makany miala eto Antananarivo fa mbola sany zao fitondrana zao no manakatona ny feom-vahoaka Afakandro zao ne olona lanim-bahoaka izy olona solombavam-bahoaka izy fa maninona no atao ohatran'izao zay ny tenenako raha ingay Rajoelina tsy manana zany culture zany ary hita fa olona mpanonga-panjakana mihitsy izy olona tsy demokrata izy. Tsy misy intsony ny fahalalana amin'ny teny eto Madagasikara
lasibatra amin'izany avokoa ny rehetra ankehitriny hatramin'ny olo-pirenena. Sy ny fanoherana ihany no hiara-ny fanasakatsana amin'ny resaka hetsika atao fa na ianareo mpanao gazety ara tratran'izany zavatra zany satria maro ireo mpanao gazety ny samborona ary maro koa ireo mpanao gazety tsy avela hitsandraka vaovao. Maro koa ireo mpiasam-panjakana izay haneho ny alahelony izay sakanan'izao fitondrana zao. Misy koa ireo olo-tsotra izay haneho ny alahelony no ny vokatsy ny délestage tsy sy ny erana dia fanjakana foana no manakana an'izany zavatra zany. Tiako tenena amaliko an'izay fanontaniana izay tsy zahay irery avy eo amin'ny fanoherana no tratra an'izany zavatra zany fa isika rehetra tompoko no tratrany izany fanakanana izay ataonyity fitondram-panjakana ity. Ary eto misy farany zavatra rehetra tsy maintsy ho tonga ihany ho tonga saina mivaoaka malagasy rehetra. Anatanteraka fivoriana miaraka ny firaisan-kina rampitso manoloana ity tranga ity sy ny fepetra ho raisina manoloanjany. Mijany eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay andry manjaka ny toe-tsaina fifampiarovana eto Madagasikara ankehitriny manoloana ny raharaha mafana sy everina ampisy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena hoy ny profesora Jona Ratsimbazafy Androany. Tokony tsy andry fepetra tsy azo idivirana sy tsy azo ifampirarana avy any ivelany isika vao hiazakazaka hitady sy hamoaka ny marina ho izy. Mila mpitondra toteny sy mandray fepetra ny zava-misy fa tsy vita ny mitazana fotsiny. Resaka katao fa tsisy fampandrosoana ao vanina eto hoy ny fanamafisana ny professeur Jona Ratsimbazafy foratsika ny fanadihadiana makasika izay. Miandry ny toy ny raharaha fanampoizinana sy fahampoizinana ara-tsakafo isika hatramin'izao. Mbola tsy hitany tena marina ka mitarika fanontaniana maro amin'ny mpanara-baovao ny mety fifampiarovana misy ao ambadika ity raharaha ity hoy ny professeur Jona Ratsimbazafy. Manjavozavo ny fampiarana sazy sy ireo fepetra raisina ho an'ireo tompon'antoka tamin'ny raharambo malaza. Tsy misy resaka ihany koa ny tranga botulisme tany amin'ny faritra samihafa. Tranga izay mitaky fandraisana andraikitra maika hoy ny fanamafisana. Tsy toerana fitobiana sakafo lany-daty ihany koa i Madagasikara hoy ny filohan'ny GERP. Sao manjary firy ny restaurant mikatona fivelomana katona tsy mieritreritra ny anao an'izany fotsiny resaka botulisme voangana ne tany Tuliary ao anatin'ireny grande surface reny maty le mpampianatra namanay zay tokony membre de jury tamin'ny 27 eo ary ny zanany mbola efa tavavoaka ny hôpitaly sotra n'Andriamanitra fa le mpampianatra le ray aman-dreny maty avy amin'ny resaka botulisme zany hoe mety avy amina fatapahan-jiro azafady zany zavatra any mety niteraka le olana dolodolo zany ka mila mandinika zany tsika satria sakafo rehefa tapaka ny jiro mety miteraka pozina dia zay le izy fa mila mandinika zany ny mpitondra fanjakana sy ny tompona ndraiky. Sakafo lany-daty aloha tena misy fa tsy depotoara fandefasana sakafo lany-daty Madagasikara. Anjara ny tompona ndraikitra manao an'izany ary zay voasazy dia tokony saziana fa tsy tokony fampiaro. Zay no zany mieritreritra. Tokony tsy hiandry ny fepetra avy any ivelany izay tsy azo idivirana sy tsy azo ifampirarana ihany koa i Madagasikara hoy izy raha naneho ny heviny manoloana ilay raraboina 777 mitondra ny laharam-pamantarana malagasy lasa ny Iran. Ty resaka ty tsy sangisangy ty resaka boina ty ka za zany engany ka mba anavaka ny olona hoe tsy le vahoaka malagasy no victime ao anatin'ny zavatra zay mety ataon'ny olona sasatsasany ao ataon'ny mpitondra ka ny crédibilité zany zao délicat be mihitsiny satria na ny fahatongavana itsy satria resaka amerikanina io amerikanina zany mahafaka manao lobbying ngeza be mihitsy any amin'ny velany any hoe zao zany ny any Madagasikara dia aza makany tsony na fanampiana mpitondra malagasy ho ahena na foanana io engany ka tsy tonga amin'izany eo fa dia zao fotsiny zany miandro tsika zao na tiana na tsy tiana tsy maintsy isy fetraikany goaviny ity raharaha ity na mbola tsy voafaritra mazava azy zany manome endrika sy lazaratsy ho an'ny firenena malagasy tsy sangisangy ary saripady tanteraka io raharaha-boina io ka tokony andraisana fepetra aingana indrindra ho an'ireo tompon'antoka rehetra. Zareo tsitsitsy io fa dia za zany tsy maniry an'izany fa efa betsaka aloha ngamba ny olona tsy afaka ndingana any États-Unis intsony fa ny Amerikanina zany miara-miasa am'ireo avao avy any ary andeha antsy ho ela fantatra tsara mihitsy ny zavatra tsy tantiny zareo raha makasikasika ny fiandriana-pirenena ka zavatra ohatrohatran'izany zany hoe inona no mety fiatraika andreo tsy
fantatro mandangara iteny hoe zao ny zavatra ao ataondrareo izy fa aloha hita eo de miandro hoe tsika zany hoe amin'ny zavatra ohatran'izao satria hatramin'izay moa tsy misy olona miteny efa nisy ny teto fa tsy hitra amerika tia ny zavatra mahakasika andrareo ary mahazavatra mahasarotiny andrareo e fiandrianam-pirenena no resaka ka tsy ilaina fitiafinafina hoy ny fanamafisana tsy sangy ihany koa ireo firenendehibe toy ny amerikanina hatramin'izao mbola ny minitra ny fitaterana no voahitra tamin'ny toerany momba ity raha ity raha tokony efa tonga ny amin'ny fanasaziana ireo meloka rehetra ny zavamisy sy tsy mety aloha tompoko de tonga de pourfo izany nanao tsy mety sa juge nanao tsy mety rehefa midoboka eo neny endry zareo zay ngamitsika voaniny zay nanao tsy mety de sa juve de na ifampiaroaro eo zanao tsy vita fifampiarovany samy malagasy io fa zareo manana fomba fiasany manana fomba fanaovana investigation ary manana fepetra ho raisiny zay tsy négociable za manao hoe tsy négocier am'fampitona malagasy izy hoe zao nataonao hoe mety aminareo sa tsy mety aminareo tsisy négociation io am'zareo efa hiditra herinandro zao nitazomana atao amin'ny brigade criminelle anosy ireo rola mpiasany SM iverina nanome ny code transpondeur na fany ireo boina 10 niala tao Cambodge ho an'ny Iran raha ny loharanom-baovao iray mbola voatana ihany koa ireo rola Gaz Sikarana tompony orinasa Udan na dia efa nilaza aza ny fitondrana malagasy tamin'ny alalan'ny premier ministre ny fahatongavany FBI hanao fanadihadiana momba ity raha ity tsy mbola voamarina momba izany andrasana ny tohiny vokatry ny tandrevaka tsy faiza mitantana sy fanaovana atsirambina ny fitantanandrara-panjakana sy ny volam-panjakana izao iainany malagasy izao hoy ny mpanao politika mila fanovana hatrany amin'ny rafi-pampianarana sy seha-panabeazan'isika ahafana mitondra fampandrosoana miainga eny fotony mila mitandrina amin'izay mety ho fandrika ihany koa i Madagasikara manoloana ny fakanabatserana na 5,7 isanjato amin'ny entana avy eto Madagasikara makany Etazonia raha ny fanamafisana fanampanazavana eo amin'ny sary mitotongana sy marefy ny fiainam-pirenena ankehitriny tompony antoka voalohany amin'izany ny mpitondra fanjakana vokatry ny tandrefaka sy ny tsy fahaiza mitantana ny raram-panjakana sy ny volam-panjakana porofon'izany miakatra sy mivoatra hatrany ny avo ny tranga mamoenatra na skandale tato anatin'izao fitondrana izao tonga hatrany amin'ny tranga mifanindroka amina firenendehibe toy ny raraboina 777 tsy magaga raha izao ny fiainan'ny malagasy ny mpanao politika vokatry ny fanjakana raha tsy tantana misy tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena milaza hoe on je ne veux pas savoir eo koa no hoe je ne savais pas hoe nisy tsy nafantatra nisy tsy naheno nefa ny raha-panjakana amina sehatra vilenta be le izy dia ahoana moa ny afahantsika mino hoe vao tsara tantana le firenena raha toka zavatra toy izany arany tsy hita na tsy re na tsy fantatra ireo tompona andraikitra izay voakasika izany mety azo eritreretina ihany koa ve hoe tsy ampy ny fanaraha-masy sa hoe misy ny tandrevaka sa hoe misy ny atsirambina tsotro izao fotsiny ao anatin'izay fitantanana ny raha-panjakana izay reny fotsiny ara izany ny hitantsika sy tazantsika hoe skandale après skandale fa manahoana ny any amin'ny tsy hitany masontsika rehetra any dia io tsapantsika fiainana andavanandro io ny fiantraikany rehefa tsy tsara tantana le firenena dia mitotongana avokoa ny fiainana andavanandro ny mponina marary ny sehatra rehetra indrindra ny fanabeazana izay fototry ny fampandrosoana mila petraka mazava ny rafi-pampianarana sy ny vinam-panabeazana ho ity mpanao politika ity amin'izao taona efa 20 sy roa izao dia mbola ny resaka fanomezana fitaovam-pianatra foana ihany ve zany izao tsika fa tsy mba hoe manahoana ny resaka fanatsarana ny rafi-pampianarana ny contenu an'ny fampianarana manahoana ihany koa ny fahafahana mampivoatra ny seha-piaretra mandray ny mpianatra mba afaka izy ihany ny vidy an'izay fitaovam-pianarana izay satria matoa zany mbola ilaina le tosika fitaovam-pianarana dia mbola tsy mahavidy le fitaovam-pianarana zany ray mandray ny mpianatra noho izany zany dia misy rafitra tsy voatantana tsara ao anatin'izay ahafahany pirenena miaina sy mifirenena tokony izy misy raha-panjakana tsy mandeha koa matoa misy fiantraikany amin'ny fiainantsika rehetrarehetra toy izao ny vokatry izay tandrevaka izay ankoatra izay mitarika n'isan'ny maro ankehitriny ny fandraisan'ny Madagasikara ny fitantanana ny SADC irika iray io anehoana mitanjaky ny firenena tsirare amin'ny resaka fampirarana ho ny fanazavana manana andraikitra goavana ihany koa i Madagasikara hiady ho an'ny tombotsoana ireo firenena mivondrona ao amin'ny SADC
sarotra ny nona ny atanteran'izany raha ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny ho ihany ny fanazavana. Hitantsika zao fa tafiditra anatin'le karazana guerre commerciale kely izao tontolo izao fotoana izao ary tsy resaka rabarotra fotsiny ihany io fa tena resaka fiandrianam-pirenena mihitsy resana sy resaka tanjaky ny firenena tsirairay avy dia eo amin'izay fotoana izay no ahitantsika hoe manahoana ary mitanjaky ny firenena isan'isany inona avy no mety afaka hoentin'ny tsirairay avy eo ambony latabatra hoe ahafahana manao an'ilay négociation. Sika zao amin'izao fotoana izao mirehare hoe filohan'ny SADC ao anatin'izay zany ankoatra ny tombontsoantsika dia mila miady ny tombontsoan'ireo firenena 9 sy 17 mokambana ao anatin'izay SADC izay tsika dia mitaky fahaiza-manao be zany mitaky fahaizana miady varotra dia raha ohatra ka toy izao ary mahazo ny firenentsika ao anatin'izay dia manao ahoana ny ahafahantsika mihitsy sy mieritreritra koa hoe afaka miady varotra ny tombontsoan'ireo firenena. Etsy andanin'izany miatra manomboka androany fakana abatseranana 5 isanjato amin'ireo entana avy eto Madagasikara makany Etazonia. Nahitsy ny filoha Amerikanina nefa ny fanapahan-kevitra noraisiny ny volana Aprily izay saika nakana aba midangana 7 isanjato. Mampametram-panontaniana ho ity mpanao politika ity ny mety ho fifandresen-dahatra tamin'ny fampidinana io eto io. Tafiditra anaty fandriky Madagasikara raha tsy mijery teny izao drafitra mialoha raisina manoloana ny mety ho takalony. Tafiditra anatin'ny fandrika ihany tsika ao anatin'izay raha toa ka tsy mitandrina sy raha toa ka tsy miantisipe ny zavatra mety hitranga hoe inona koa ary ny ao ambadik'ilay izy inona ny takalony fa tsy mahazo varimbariana zany fotsiny hoe tsy zavatra azo maimaim-pona zany ary mbola verika ihany hoe inona ny tena ezaka particulier nataon'ny Madagasikara na ahafahan'ny Madagasikara hoe nahazo an'izay hoe fihenam-bidy angamba raha izay ny ilazako azy teo amin'izay hoe resaka abatserana an'izay. Raha hitantsika zao anisan'ny firenena matanjaka be zao zany vondrona Europeanina zany firenena matanjaka maromaro no vondrona anazy fa voakasefitra ihany tao anatin'ilay négociation fa nahazo any 12 isanjato. Ka raha toa ka hoe Madagasikara koa tafiditra tao anatin'izay hoe na mitovitovy tamin'ny zareo ihany ny abatserana anazitsika dia mila mandinika satsika zany hoe inona indray ara zany zao no pasy manaraka tokony ataontsika ao arian'ireny satria mbola verika ihany mbola maromaro ny tsy tafiditra tao anatin'iny izay tena tokony homanana fa tsy varimbariana fotsiny tsika midokadoka hoe azo iny fa mbola misatra maro be ao ambadik'izay. Larana 900 amin'ireo firenena 20 no misy any Madagasikara ankehitriny raha ny vaovao samihafa nivoaka. Porofony tsy fahaiza mitantana ny zava-misy hoy ny fanamafisana. Mbola lavitry ny afo ny kitahira resaka fampandrosoana. Any amin'ny tsilaram-pamehana sy fisehosehoana ivelany aloha no hitan'ny mpitondra fa vahaolana eto raha asa mipaka amin'ny vahoaka tsy misy. Miaina tsikelikely ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao. Maro ireo mihevitra fa tsy ilaina intsony miditra anaty rafitra politika na maneho hevitra satria toa afaka miaina fotsiny tsy misy fanelingelenana. Raha tsy mandray anjara ny fisika dia malome vahana ireo mitondra tsy misy vina afa-tsy ny tombotsoany manokana ary malome fahefana ho an'ny fanjakany baroa. Tokony tsy ho adinoana fa ny fialana amin'ny politika sy ny fanginana dia tsy misy fiovana dia endrika fandraisana anjara amin'ny fampitena ny firenena araka izao fanadihadiana nataon'ny Narsisy Karazafy eo amin'ny sariny ny Artanjona izao. Miaina tsikelikely ny fitodian'ny vahoaka malagasy amin'ny raharam-pirenena maro no mihevitra ankehitriny fa tsy ilaina ny politika sy miditra anaty rafitra na ara-politika na ara-tsosialy vao mahavita miaina sy mandroso amin'ny fiainana. Manomboka amin'ny fanambakany ireo manana fahefana ny olana hoy ny fanehoan-kevitra satria milaza ho tsy mila politika izy ireo nefa manararo-pahefana amin'ny fahefana politika izay nampindraminy olom-pirenena azy. Nandeha amin'ny sain'ny olom-pirenena hialokaloka sy lefitra amin'ny fandraisana anjara eo anivon'ny firenena ireo rehetra ireo. Maro amin'ny malagasy no mihevitra fa raha mangina dia mandroso azy ny firenena kanefa raha mangina dia mandroso any amin'izay tiany ny sasany ampandehanana azy ny firenena fa tsy any amin'ny tokony alehany. Rehefa tsy mandray anjara ny olom-pirenena dia manome vana ireo mpanao fanjakan'ny baroa ary manome fahefana ireo tsy manana viana fa tsy ny tombontsoany manokana. Tokoa ny olona liana amin'ny politika izany hoe misy miresadresaka fa ny hoe tena hoe mieritreritra na viana hitondra fanjakana vitsy dia vitsy rehefa hoe boina 767 na Air Madagasikara na Jirama na zavaroatra dia hoe tsy idiran'ny sakafonay zany na resaka mandanjiro zany tsy mampiova ny fiainanay. Antsoina lehibe nefa nio satria tsy vitany hoe miady ny olona zany am'izao mieritreritra hoe tsy mila rafitra tsony tsy mila miditra anaty système tsony dia tafa fa ohatra hoe rehefa manam-bola be ianao dia afaka foana nefa na manam-bola be ary ianao lasantsy ampiasain'ny tômôbilina mitovy foana raha marary ianao mitovy foana ny hôpitaly ny sakafo hoaninao menaka hoaninao io le mampitabataba io mitovy foana izany hoe
tsy maintsy mitonatyrafitra ianao tsy maintsy manao politika ianao fa tsy hoe hiverina ho azy eo ijiro tsy hoe hiverina ho azy eo rano tsy hoe vita tsara tapika io lalana io hoe tsy manao politika ianao fa ny nampianarina an'olo aloha zany de hoe aza manao politika leo a politika ratsy ny politika de lasa tsy manao politika intsony ny olona de mieritreritra fotsiny izy rehefa manambola be a de mety ny fiainany na afaka makany an-dafy izy nefany a tsy ohatran'izay mihitsy le fiainana fa miaraka tapaka eto foana ny rano miaraka tapaka eto foana ny jiro ny menaka maloto be foana de ny lasantsy hitanao fa manimba lasantsy na manao tobila tsara be ary ianao a vetivety any de simba satria maloto ny lasantsy de zay voaloatran'izay le izy Andezahinana fantsika tao anatin'ny sain'ny malagasy sy ny afrikanina tamin'ny andro ny fanjanahantany fa tsy anjaran'ny vahoaka ny manao politika ka aleo mangina sy tsy maneho hevitra manoloana ny zava-misy natao ankilabao ihany koa ny fanabeazana olom-pirenena mba ho lasa vahoaka mora ambakaina no misy eto an-toerana ho hiatrany ny fanehoan-kevitra any ka lasa vitsy ny maniry hitondra firenena tsy manana antoko tsy manana fanabeazana ho an'ny fandraisana andraikitra ary tsy mampirisika ny tanora hijoro ho mpitondra ny ho avy mieritreritra daholo izy nanakavy ho tafita rery hoe misy réussite individuelle na de désastre collectif avy ny ainana ohatrany hoe tsy mila nizanizy ianao fa rehefa manangomambola ianao manangombola ianao de afaka foana ianao nefa tsy marina mihitsy satria ny rivotra ianana ny raha ihany lalana diavina ny raha ihany de diso zany le fomba fieritreretana ny olona tena nampianatra antsika hoe aza manao politika de ny fotsy zany hoe ny mpanjana tsy voatery français fa mety am'izany mety tsy maintsy mety anglisy mety espagnol mety belge hoe ny mainty isika mainty de aza manao politika fa ry zareo fotsy ihany no mitantana antsika nareo misakafo fotsiny nataonareo ary raha manao politika nareo de potehanay ny asanay fidonay ianao de ny olona nefa na rehefa tateorina rehefa naretritsika de lasa ny be diplôme indray no mitena zany lasa ny fianamony ratsy ny politika maloto ny politika fa aloha karazana ohatran'izao ihany no manao politika de tsika vahoaka zany de miady rereo foana de tsika koa tsy mahatsiaro tena fa variana am'le isanandro nefa ny jiro no tapaka ny rano mety tsisy rivotra me maloto de zo fototra amin'ny mahaolona lafomba vao hafa tanteraka kosa indray zo fototra tokony osany rehetra ny fahazona rano fisotro madio saingy tsy afaka misitraka izany ankamaroany malagasy amin'izao fotoana izao maloto ny rano jifainy ponina ary tsy maharaka ny filany mila mifoha amin'ireo ora maraina vao mahazo rano ary matetika dia mividy amin'ny vidiny avy telo endry tsy ampy sy maloto ny rano tonga ny tokantrano ka lasa mandany vola fanampiny amin'ny fividianana rano na dia efa mando fakturan-driramaza ny tokantrano malagasy vahaolana vonjimaika ny fametrahana sy ny be famatsiana rano kanefa tsy mahavita mamaly ny filan'ny mponina izany fanadiadiana zo fototra amin'ny mahaolona ny fisitrahana rano fisotro madio ary tsy azo lavina na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana zany mifanohatra tanteraka amin'izany anefa ny zava-misy iainany malagasy isan'andro tsy misy nazara raha mandeha ny rano ary raha mandeha dia rano maloto no tonga any atokantrano ny tsirairay avy ho an'ny tranga eny amin'ny fokotany Anjanahary Deuxième manokana amin'ny ray ora maraina vao mahazo rano ny mponina miato indray izany amin'ny 3 ora maraina ka izay tsy mahazo izany ao anatin'ireo ora ireo dia lasa mividy izany amin'ny vidiny avy 3 eny ho ireo mponina izany hoe raha vidina 100 ariary ny iray bidon mavo dia lasa 300 ariary isaky ny amin'ny ray alina ka hatramin'ny 3 maraina dia izay tsy mahazo eto dia makany milavadrano na mividy 300 zay mifoha amin'ny ray maraina zay amin'ny ray izay kony hoe misy soritra vaovao zany miakatra makate fa efa mizarazara betsaka le izy dia tsy tafakatreto tsony fa misy barika eo amin'ny 8 eo zay vao tonga eto dia raha tsy feno daholo izay tsisy rano eto maloto mihitsy aloha le izy menamena be maloto le izy dia tsy fantatra mihitsy tsy fantako mety hatrany am-potony angamba mbola ampangotrahana le izy asiana siro fa tsy azo sotroina tonga dia sotroina amin'izao satria le izy tonga dia hita hoe mavomavo indraindray maloto menamena tsy hita
tsy hita hoe ahoana zany le rano. Miampy araka izany ny vola mivoaka ho ny iray mpianakaviana iray satria natonga ao an-tokantrano aza ny rano ka tsy tafafo amin'ireo ora ireo dia tsy mahazo rano ka voatery mividy amin'ny bidon any ivelany kanefa ny faktura ny jirama alohatrany. Mbola fivoaham-bola ambonin'ireo ihany koa ny fandaniana arina fandrehatra ampangotrahana ny rano satria maloto loatra ny rano ka tsy afaka tonga dia hosotroana. Anatin'ny fasinana azy ohatra ny bidon dia rehefa raraka amin'ny soa dia mavomavo dia avelaitsika aloha ilatsaka le maloto aminazy iny dia raraka amina fitoeran-drano anankiray dia iny zany na asiana suro na ampangotrahana vao azo sotroina fa le izy tena makarary raha ohatra ka mahazo ny ankizy kely zany na ny ankizy dia misy an'le hoe areti-kibo zay zany le tena olana mba zapijaliana le eto Antananarivo indrindrandrindra mba eto Antananarivo ihany nefa ny fijaliana. Ny anankiray faharoa ohatranay zany zao manjifa ny rano dia tena tsy misy le rano fisotro madio. Ny aina koa anatin'izany satria ny rano dia loharan'le aina dia lasa tsy mizaka n'le zo manana n'le aina zany tsika malagasy amin'ny ankapobeny dia izay no entanina izay tompona andraikitra rehetrarehetra hoe mba hanao zezaka rehetra ahafahana mahazo ny rano fisotro madio. Efa misy tarifa foana zany ankoatran'ilay vola lohanao ofana compteur zany dia misy vola lohako ankoatran'izay zany satria mihodina foana io compteur io zany dia miakatra foana moa zany le tarehimarika na compteur en consommation anao nefa ny rano ary tsisy akory. Isan'ireo vahaolana foezaka naroso teny amin'ny faritra Anjanahary de Zandiny ny fametrahana sy ny be fambatsiana rano na bombolina teny an-toerana tonga isaky ny roa andro izy io saingy tsy mahafeno isiny be io akory ny rano entin'ireo tompona andraikitra. Maharitra eo amin'ny roa andro io dina 300 bidon katrano eo amin'ny 700 eo. Eto zareo isaky ny zetininy anaterana ety rehefa vao te hanatitra izy dia manatitra rehefa tsy te hanatitra izy dia tsy manatitra. Raika io zao manany iray andro fa nandray tsy ampy nandray tapany ny aterana zareo eo mandefa commande any Mantseza dia nianina maniraka makaty. Ankoatra ny fahantrana lalina iainan'ny malagasy moa dia mbola olana sedrainy isan'andro ihany koa ny délestage sy ny fahatapahan-drano izay tsy ahitana ny fanjakana sy ny jirama vahaolana mandraka androany na dia betsaka aza ireo fampanantenana efa natao. Nietsika ny tandy tany amin'ny 4:30 minitra ny tolakandro teo tany avaratry mahitsy no voalaza fa nisy ny foibe ny fiatsiany tany io raha ny vaovao avy amin'ny Institut Observatoire de Géophysique eto Antananarivo na ny yoga 3.7 amin'ny margefin'ny Richter no fiatsiany tany araka izao fanadihadiana izao. Miaina ny tany, profo ny fahaveloman'ny tany ny fietsehany toy izay niseo ny tolakandro teo, tokony ho tamin'ny 4:30 minitra sy 5 sekondra teo no nietsehany. Ny mahatonga ny tany mihetsika dia amin'ny tena izy ny tany dia tena mihetsika tokoa, mihetsika santimetatra vitsivitsy isan-taona. Dia iny fietsehany iny zany efa vokatry le hoe convection mantelique. Dia ety ambony ety tany hitantsika io dia misy faritra any ambadika any miletsika any ambany any dia miepo iny dia any ampovoan-dranomasina any misy any hoe dorsal océanique dia mivoaka avy andray le magma dia iny manosika an'le tany ikisana. Izay izy ny fietsehana ankapobeny. Fa vokatry fietsehana izay ihany koa sy ny vokatry fietsehan'izay sy izay vokatry ny zavatra hafa ihany koa dia misy ny atao hoe fahetseam-povoan'ny tany ety. Tritra zany le tany. Dia reny io tany hitantsika zany misy tritra betsaka io fa tsy hoe mitambatra be ohatran'iny. Dia iny mahatonga ny horohon-tany ireny tritra reny no mihetsika. Mihetsika le tany dia voatery le izy. Voatery dia rehefa tsy zaka amintsiny izy dia mivoaka manao horohon-tany.
telo faingo fito tamin'ny marche Richter ny fietsehany tany ary 4 kilometatra ny alaliny raha ny fanazavana tsy dia mafy ny fietsehana raha ny tany marika saingy ny rehetra dia nahatsapa fa niovotra be ny tany. Fa mety azo tiretika ihany azo ananokina ihany hoe raha ataotsika hoe vono azo folo tsy tena 10-20 eo mahitsy dia na enitsika eo amin'ny 20 teo izany mbola maheno mafy dia mbola mety miampy anankiray ohatr'izay mety ihany amin'ny 70 kilometatra manodidina angamba mety maheno ohatra ny enitsika fa io izany arakaraka ny mahalavitra ny mampienahena azy. Hatreto aloha tsy fantatra mialoha hoe mihetsika ny tany raha ny fanazavana. Tsy azo fantarina mialoha izany ny horohorontany satria araka ilay lazaiko teo hoe mihetsika foana ny tany ohatrany hoe velona izy izany dia rehefa tery izy dia mihetsika dia iny tsy fantatra hoe rovina izy no mihetsika fa rehefa mihetsika izy vao hita. Fa tsy ny hoe any amin'ilay ngeza be misy an'ilay fihaonan'ny plaque tectonique ireny. Amin'ireny izany no refesina ny le stress le tsindro mahazo an'ilay tany izany dia rehefa hita hoe mehmafy ilay izy dia azo tenenina hoe misy horohorontany fa koatran'izay tsy mbola azo fantarina mialohan'ny horohorontany. Ny volana jolay teo no nisy fietsehany tany teto Analamanga toerana 9 raha ny fantatra tena ahitana izay fietsehany tany izay manerana ny nosy fa ny tena hitrangany matetika dia any Ankaratra, Itasy ary Alaotra. Vaovaon'ny sosialy kosa indray vehivavy 10 isan'andro no mamony ainy mandritra ny fitondrana voka raha ny antotanisa ka 3 amin'ireo dia zatovavy 12 hatramin'ny 17 taona. Manoloan'izany ilaina sy tokony atao laharam-pahamiana ny fanabeazana ara-pananana feno eny anivon'ny sekoly. Nofoanany ministeran'ny fanabeazam-pirenena nefa io fandaharam-pampianarana momba ny fahasalamana ary ra-pananana io nanomboka ny taona 2022 ka nosoloana fanabeazana ho amin'ny fiainana mirindra. Nambaran'ireo firaisamonim-pirenena afa tsy mahavita mamaly ny filana sy soroana ny loza mitatao an'ny tanora izany ka mitaky ny verenan'ny fanabeazana ara-pananana feno izy ireo. Narcisy Karazafy ny Artanjona. 10 isan'andro ireo vehivavy malagasy mamoy ny ainy ao anatin'ny fitondrana voka ka ny 3 amin'ireo dia zatovavy eo anelanelany 15 hatramin'ny 17 taona, 130 isanjato ny vehivavy sy 70 isanjato ny lehilahy no miroso amin'ny firaisana ara-nofo mialohan'ny 15 taonany laharana 17 Madagasikara amin'ny fitondrana tanora voka aloloatra tamin'ny taona 2022 ary tao aorian'ny valin'ny fanadihadiana ara-demografika sy ny fahasalamana eto Madagasikara nataony Instat izay nivoaka ny volana Novambra 2022 no nahafantarana fa 30 isanjato ny tanora eny ambanivohitra no miroso amin'ny firaisana ara-nofo raha toka 40 isanjato izany an-tanàn-dehibe. Ny faritry Sofia sy Menabe no manana tambony amin'izay firosoana amin'ny firaisana ara-nofo aloloatra izay satria mahatratra 50 isanjato ny tanora any an-toerana. Manaraka azy ny faritry Matsiatra ambony 20 isanjato, Analamanga 20 isanjato ary Vakinankaratra 20 isanjato no manana tambany indrindra. Araka ireo antotanisa ireo tena ilaina ny fanabeazana ara-pananana feno eny anivon'ny sekoly nofoanan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nefa izany fandaharam-pianarana izany dia nomboka ny taona 2022 ka nosoloana fanabeazana ho an'ny fiainana mirindra. Ilaina ho ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'izany ny fanaovana atsisika hamerenana ny fahafahana misitraka ny fanabeazana ara-pananana feno fa indrindra ny tokony atao manoloana ny loza mitatao eo anatreha ny firoson'ny tanora amin'ny firaisana ara-nofo aloloatra ary tsy voaaro. Ireo tanora, ireo zaza sy ankizy ary tanora any an-tsekoly no tokony hitondrana ny fanabeazana io mba hahaizany mitondra ny tenany sy manana ny fiainany hanomana ny fiainany ho azy. Olana lehibe izy araka izany teneniko izany hoe hahaizany mitondra ny tenany sy hanomana ny fiainany ho azy satria raha tsy manana ny fahatarana ny mahakasika ny éducation complète izay faritako tsara hoe feno fanabeazana feno ilay izy dia
tsy anana fahafahana miaina maha olombelona azy izy mahatanora azy indrindrandrindra ary afaka anomana no aviny. Ny tena olana dia ny hoe rehefa tonga ny taona fantatritsika rehetrarehetra hoe taona ny adolan-tsetra, manandrana malina amin'ny zavatra maro ny tanora dia anisan'izany ny hoe fananahana. Iaina n'ilay fananahana, misy ny fiovan'ny toe-batana izay mety tsy voafehana rehefa tsy manana fahalalana izy mahakasika ny fanabeazana feno no ara-pananahana. Dia izay tsy fafehezan'izay miampy an'ilay curiosité ohatra n'ilay hoe anandrakandrana sy ny sisa sy ny sisa, dia rehefa tsy manala izy rehefa manandrakandra dia mety zavatra tsy homany vatany sy ny eritreriny akory. Ankoatra izay ambarany tianao tity ihany koa fa sendra misy mitondra voka any an-tsekoly ny tovavy iray ka misy makavady na io fanambadiana nentim-paharazana na ara-panjakana dia tsy afaka manohy fianarana intsony fa hifantoka amin'ny fanambadiana. Mpianatra eny anivon'ny lycée 12 nefa no mijanona tsy mianatra intsony noho ny fitondrana voka aloloatra. Zao fa nisy porofo mihitsy, nisy bénéficiaire-nay niteraka loloatra fa niverina an-tsekoly izy izay nafenina tamin'ny tompona andraikitry ny sekoly moa izany ny fisian'ilay voaka fa tonga dia hoe voafantatra izy hoe bevoaka dia nijanona tsy nianatra dia avy eo izy nanao réinsertion scolaire. Fa ny vokatra izay dia tsotra be hoe mahakasika ny hoaviny amin'ny lafiny hoe fahaizana, fahafahana mahazo diplôma ary fahafahany miasa, manana asa misitraka n'ilay zohy hiasa mendritra, hanana asa mendritra. Dia rehefa misy izay rehetrarehetra izay dia ny ao ambadika izay rehefa tsy manana fahalalana sy tsy ampy fianarana izany ny ankizivavy sy ny tovovavy no miditra anaty tokantrano dia matetika miaina herisetra ary izay ilay voafatritsika amin'ilay hoe violence conjugale. Mety tena hoe satria fifanarahan'ny ray aman-dreny sy ny olon-dehibe ny hoe anaovana mariage andry zareo, fa rehefa tena ao anatin'ilay tokantrano noho ny tsy famatorana, noho ny tsy fampiana fahalalana maro samihafa mahazo amin'ny zavavy indrindraindrindra dia hoavy herisetra, hoavy ny fanepakepahana, hoavy ny fanambanimbaniana sy ny sisa sy ny sisa. Dia izany rehetrarehetra izany hoe raha ohatra ka misy fahafahana olona hafa izany ohatra hoe ndamandrana zazavavy afaka mitaiza ilay zanany dia anisany hoe fangapahana atao izany hoe anekena ny famerenan'io zaza io miverina mianatra mba hafitany ny fianarana. Tsara ny manamarika fa ny firosoana amin'ny firaisana ara-nofo tsy voaaro dia isan'ny mampirongatra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo ary marobe ireo tanora no voan'izany raha ny antontany Savoray. Mbola sarotra amin'ny ray aman-dreny rahateo ny miresaka ny fanabeazana ara-pananahana amin'ny ankizy sy ny tanora ao an-tokantrano izay toerana iray tokony haingany ny fanabeazana ara-pananahana feno. Maresaka avy any ivelany nidoboka tao asantsy avoan'ny Ghana ny helikoptera miaramila iray omaly alarobia 9 aogositra. Olona valo no namonoay ny vokatra izany. Anisan'ireo maty ny ministry ny fiarovam-pirenena Guinéenne Edouard Omane Boama sy ny ministry ny tontolo iainana Ibrahim Urtala Mohamed. Namonoay ihany koa ny filoha-lefitry ny atoko NDC, ny lefitry ny fiarovam-pirenena ary ny mpanamory telo. Manoloan'izany miatrika fisaonam-pirenena 3 andro i Ghana fanadihadiana. Helikoptera miaramila iray no nidoboka tao amin'ny faritra Ashanti tany afovoan'ny Ghana omaly alarobia ka namoizan'olona valo. Anisan'ny namonoay tamin'ity loza ity i Edouard Omane Boama, ministry ny fiarovam-pirenena, ary Ibrahim Urtala Mohamed, ministry ny tontolo iainana ao Ghana. Niala tao Accra renivohitra nakany ao Boissy izay faritra malaza fitrandrahana renakibon'ny tany ity helikoptera ity. Nikasanao fivoriana iadina amin'ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna izy ireo no izao tratry ny loza izao. Tao akaiky ny sikamanina ny anjera ilay helikoptera. Nanamafy ny manam-pahefanao Ghana fa tsy hita intsony tamin'ny radara ilay helikoptera ary nanambara avy hatrany fa hisokatra ny fanadihadiana hamantaranareo antony nahatonga ny loza. Mbola tsy fantatra mazava ireo anton'ireo hatreto. Anisan'ireo maty koa i Samuel Sarbong, filoha-lefitry ny atoko Congrès National Démocratique na NDC. Teo koa i Alhaji Muniru Mohamed, izay mpandrindra lefitry ny fiarovam-pirenena, ary ireo mpanamory telo nahitana ny squadron leader Peter Bafemi Anala, ny officier de vol Manintou Apandou, ary ny sergent Ernest Domensa. Manoloana izany
dia nandidiny ampidinana ny sainam-pirenena eo amin'ny atsasaky ny andry mandritry ny 3 andro ny lehiben'ny kabinetra eo anivony fiadidinan'ny repoblika ao Ghana ho mariky ny fisaonam-pirenena. Etsy ankilany nanemitra ireo fivoriana ofisialy rehetra mandrapatonga ny faran'ny herinandro ny filoha John Dramani Mahama. Nalefa tamin'ny fiaramanidina ho an'ny Tamaleny maraina teo ny fatiny minisitry ny tontolo iainana ary ho karakaraina araka ny fomban-drazana Silamo. Iray amin'ireo fahavoazana goavana teo amin'ny fitaterana nabakabaka tao Ghana tao anatin'ny 10 taona farany ity lozam-piaramanidina ity. Raha tsy aivony ny taona 2014 dia helikoptera iray no nidoboka tao an-dranomasina nafatesan'olona maro, ary tamin'ny taona 2012 dia fiaramanidina mpitondra entana iray no nifandona tamin'ny fiara fitateram-bahoaka tao Accra ka nafatesan'olona manodidina ny 10. Ho fampitomboana ny isan'ireo mpizahantany tonga ho aminy ary mba hitazonana ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny fizahantany any Azia dia nandray fepetra vaovao i Korea Atsimo. Afaka miditra any an-toerana tsy misy viza ireo vondrona mpizahantany sinoa. Anankely manomboka ny 7 septambra izany fepetra izany ary aritra hatramin'ny faran'ny volana Jona 2022. Fanadihadiana. Manomboka ny 7 septambra ho avy izao dia afaka hiditra ny Korea Atsimo tsy mila viza ireo vondrona mpizahantany sinoa. Fepetra vaovao vonjomaika aritra hatramin'ny faran'ny volana Jona 2022 izany. Araka ny fanambaran'ny gouvernemanta koreana tatsimo dia ny ampitombiso ireo mpizahantany ny tanjon'ity fanapahan-kevitra ity. Manantena izy ireo fa ny falanefahana fepetra miditra ao Korea Atsimo dia hisarika ampitsidika maro kokoa sy hitondra fidiram-bola vaovao an'ny toe-karena koreana tatsimo. Miendrika fifamalitsoa ao amin'ny Korea Atsimo sy ny Chine ity fepetra ity. Ny volana Novambra lasa 2 mantsy dia nanala fepetra fitakiana viza ho an'ireo olom-pirenena koreana tatsimo i Beijing. Etsy ankilany dia isy fanalefahana fepetra amin'ny fidirana ao Korea Atsimo ihany koa ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena. Toy ny fanomezana lalana manokana sy aingana amin'ny fidirana ao amin'ny firenena ho an'ireo vahiny mandray anjara amin'ny fiaonam-be amin'ny alala fampidinana amin'ny fepetra takino ho mpandray anjara 300 raha 10 izy teo aloha. Alefaka kokoa arak'izany ny fepetra takina amin'ireo hôpitaly izay efa navita nanome fitsaboana mahomby ho an'ireo marary vahiny tonga hitsabo-tena ao Korea Atsimo. Nanamafy ny fanjakana koreana fa iray amin'ireo tanjona lehibe amin'ity fanapahan-kevitra ity ny ampitomboana ny isan'ireo mpizahantany sy ny hitazonana ny fifaninanana eo amin'ny tsena fizahantany any Azia izay efa mihamafy amin'izao fotoana izao. Tovolahy iray teratany Amerikanina tratry ny areti-poka voatery ny sorona ny fony. Kintana iray tena mahery vaika indrindra tsy mampino ny kintana neutron. Ary tovolahy iray 17 taona manambady sary bakoly. Ireo no tranga hafakely entiny sara anjara tiana amintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity arahoary. Izy no stanina teratany Amerikanina voany areti-po mafy antsoina hoe cardiomyopathie familiale. Simba mifony ka voatery ny sondro professeur américain. Ny aina tsy nanana fo biolojika nandritra ny 5 andro izy tanina. Nametrahana fo artificial mandeha amin'ny herinaratra antsoina hoe syncardiane tenany natao tanaty kitapo isaky ny voaka. Io melina no manosika ny raha tsy akijanona. Heritaona sy tapany atsioriana vao nahazo fo tamin'ny olona tsara sitrapo izy. Vitanao ary ve nanolotra fo ny olona akaiky anao? Mariana fa any amin'ny firenena mandroso dia mahavita manao fanomezana fo ireo olona efa nahazo taona ho an'ireo tanora zandrina na ny havana. Kintana iray izay tena mahevaka indrindra tsy mampino ny kintana neutron. Milanja manodidina ny iray tapitrisa taona ny iray sotrokely aminy, izany hoe mitovy lanja amin'ny tendrombohitra Everest. Raha entina tantany ny kintana neutron tonga dia mipoaka hatrany satria mamoaka angovo mitovy amin'ny angovo nukleary izay tena mahery vaika. Misy hery misintona ny ivelan'ny kintana neutron iray sotrokely ka mampivoaka tampoka ny akora feno neutron voafantana mafy be izay ao aminy ka miteraka fipoahana farany mafy indrindra. Amin'izay fipoahana izay dia tsy mova ny hery misintona eto an-tany na ny gravité fa ny zavatra rehetra manodidina ilay kintana iray sotrokely mipoaka tonga dia ringana ao anatin'ny sekondra vitsy-monja. Raha sanatria misy ilay fipoahana avy aminy dia izy no sotrokely nampidi-doza indrindra teto amin'izao tontolo izao izay mbola tsy nisy teo amin'ny tantarany tany. Mahafinaritra sy feno zava-miafina ny kintana neutron saingy aleo ihany jerena avy lavitra be ety ihany. Tovolahy iray 17 taona Etienne ary manambady
manambady izy saingy tsy olombelona ny vadiny fa saribakoly. RNA no anarany. Efa niaraka tamin'ny vehivavy tena olona izy taloha fa ity saribakoly ity no tena natsapany fitiavana tao anatin'izay 7 taona niarahan'izay raha ny fanazavany. Miaraka misakafo eny amin'ny trano fisakafoanana izy ireo, miara-miantsena ihany koa ary etenina ihany no mampiakanjo azy araka izay tiavany azy. Novidiny etena tamin'ny internet RNA. Taitra avy hatrany izy raha vao nahita ny dokam-barotra ka tsy nisalasala nanafatra ny RNA. Ankoatran'ny manamana azy dia azo anaparana ny filana ny RNA. Malefaka RNA ary milanja 4 kilao ka tena satry ny etena eo anilan'ny foana. Sary-piaro aminy raha teo ity tovolahy ity. Ny indrikely fotsiny ho etena dia izy tsy mihetsika nefa mavesatra be ka mamizana ny mitabataba azy anaraka izay pozitiny. Dia iny vaovao iny ihany koa tomboky lasy tongovavy no manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao ora izao. Mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.